manomboka ao anatin'ny orinasa ny fanentanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny orinasa DHL Madagascar. Efa tamin'ny herinandro lasa moa no nanomboka ny hetsika Go Green. Mitohatra ny ezaka ataon'ny DHL Madagascar iarovana ny tontolo iainana tafiditra ao anatin'ny hetsika Go Green izay anentanana ny mpiasa hanaja ireo fihetsika atao iarovana ny tontolo iainana. Vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa dia ahodina avokoa ny taratasy, ny tavoahangy plastique ary ny ambin-tsakafo eo anivon'ny DHL Madagascar. Les compagnies Go Green anentananay ny mpiara-miasa rehetra atao anaty DHL hiaro sy kojakoja ny tontolo iainana dia maro zany ireo loha-hevitra izay no tanterahanay nandritra ny 5 andro tamin'ny herinandro dia tao anatin'izany ny taratasy dia ny sakafo dia ny plastika dia ny angovo dia ny rano. Ireo no loha-hevitra no tanterahanay satria fantatray fa ireo no mitondra ny pollution be indrindra dia ankoatran'izay koa ny DHL araka nefa hitantsika tamin'ny lasinainy heriny miara-miasa amin'ny Ecobac no akan'ny fako amin'ny taratasy atao amin'ny DHL ny akan'ny centre akany avoka no akan'ny tavoahangy plastique rehetra atao amin'ny DHL dia ny Ecovillage no akan'ny fako amin'ny resaka sakafo eto anivon'ny DHL. Nampahafantarina androany ihany koa ny fitaovana natao andrefesana ny tontolo iainana ka notoloran'ny télé général'ny DHL izany fitaovana izany ny avy eo anivon'ny ministèran'ny tontolo iainana. Ty appareil ty zany afaka maka sondy araka le teny monsieur mamy teo zavatra anankiefatra: humidité, température, des particules ny rivotra dia farany ny bruit. Zany hoe ty zavatra ty dia connecté direct amin'ny téléphone izy io. Misy application Android zany miaraka amin'le appareil dia ny fampiasana an'ilay zany juste hoentina eny amin'ilay toerana tinanaovana test fotsiny. Nelana ambany dia zany nandramana tamin'ilay particule dia mahazo any amin'ny 80 izany zao efa menamena zany hoe fa ratsy tena ratsy tanteraka zany rivotra amin'ilay toerana. Manomboka amin'ny fanentanana eo anivon'ny orinasa no atao ary anjaran'ny mpiasa indray no manao fanentanana mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny mpiarabelona aminy.